Notanterahana androany tolakandro ny fizarana mari-pahaizana ho an'ireo mpianatra ny lycée Andohalo izay nanaraka fiofanana niarahana tamin'ny mpianatra Amerikanina izay nizarany traikefan'izy ireo ao anatin'ny fandaharana asa LIM na Lafayette Initiative for Madagascar Education. Mpianatra malagasy 3 mahery no nanaraka fiofanana teto amin'ny lycée Andohalo izay nahafahan'izy ireo nandalina misimisy kokoa mikasika ireo dingana rehetra tokony arahana raha te handrato fianarana any États-Unis. Hianatra any ivelany izany hoe manao inscrit ohatrany hoe concours inscription fianarana makany États-Unis dia le izy zareo tena manampy bebe amin'ny zavatra rehetrarehetra zany iny antaninana azy dia ameny foana izay zavatra rehetra azony atao dia ameny foana dia zareo koa manampy amin'ny satria misy ohatra hoe setriko sy ratana dia zareo mikorrige an'iny dia nao zany mila miasa mafy fotsiny mba ahafapo an'ny zareo konkoa dia mpianatra Amerikanina 10 sy mpampianatra 2 avy eo amin'ny Lafayette College, Pennsylvania, États-Unis no nizaratra kefa anireto mpianatra efa voasivana araka ny fifehezan'izy ireo ny teny anglisy sy ny taranja matematika ao an-tsekoly. Anisan'izany ando izay nampiseho ny fifehezany izany teny vahiny izany raha nanazava ny tanjony fandaharana asa LIM ny tenany. It was a privilege for me to be among of the students who are going to study for the LIM, which stands for Lafayette Initiative for Malagasy Education. The goal for the LIM is to teach Malagasy students what to do if you want to study in the US. Androany moa no notanterana ny famaranana ny fiofanana izay narahan'izy ireo ary nisy arak'izany ny fizarana mari-pahaizana. Nisy ny fanazavana izay nentiny mpampianatra teny anglisy eto anivon'ity lycée Andohalo ity mikasika ny fandaharana asa LIM na Lafayette Initiative for Madagascar Education. Vitsy loatra ny gasy mianatra any Amerika. Izy tena ny fotsiny tena hoe tsy ny malagasy dia tsy ny mpianatra dia izy no namorona le inisiativa hoe andao hanampy mpianatra malagasy handeha any fianarana any Amerika dia tsy hoe mpianatra mpanankarena na andovola fa hoe zanam-bahoaka. Izay nahatonga le lycée dia nahatonga le lycée Andohalo zany ohatran'ny fanakaty zareo tamin'ny 2009 dia natao tamin'ny global lycée rehetra izy dia ohatran'ny tsy nisy vokatra satria miparitaka be dia ny contact zany ny avany hoe iza ny lycée mazoto anao izy dia izay zany no mpampianatra eto amin'ny lycée Andohalo dia nanaiky hoe ataonay. Raha ny fantatra dia efa misy mpianatra iray avy eto amin'ny lycée Andohalo no mandrato fianarana any États-Unis amin'izao fotoana izao. Ary miisa 9 ireo mpianatra afaka baka no nanao fangatahana ihany koa farany teo ary miandry ny valiny amin'izao fotoana izao.